Iroso vetrany sy ao anatin'ny akon'ny fetiny farany taona sy ny voalohany taona kosa isika ankizy vavikely vao valo taona monja no voaolana ny aliny alatsinainy fa raika amin'ny telopolo ny volana desambra lasa teo tsy hita ity tovavikely ity ny aliny io alatsinainy io raha toa kosa ka niala tao an-trano ny tokony tamin'ny 5 ora hariva tany hoandry omaly maraina vao niverina tao atokantrano moa ity tovavikely vao 7 taona monja ity ka nentiny fianakaviana avy hatrany teny anivo nisy toeram-pitsaboana. Voaolana ny aliny alatsinainy teo i Aingonirina, ankizy vavy vao 7 taona monja mipetraka eny Ambomahity. Naonena ny nahita azy maty etsy amin'ny AJRA, niosondrany akanjo foty izay nanaovany ary rotika ny fivaviany raha ny fantatra. Avany izy tamin'ny maraina dia tomany be izy dia efa nanenina teo sy ny ankizy mandeha raha be io dia nohon'ny avy eo amin'izay nijereny izy dia izy nanao an'io dia efa nidavina mantsy izy fandrana tamin'ny maly tamin'ny 5 dia rehefa ndrana izy maly tamin'ny 5 dia tsy tamin'ny mandra-paraina ny andro dia nikaroka izay dia izy maraina efa tonga efa io. Ahoana ny tanareo azy tamin'ny voalohany ahoana fa tanareo nisy nanolana izy? Nijereny nandeha raha be izy dia nijerenay dia nisy zavatra mikirozaroza dia tonga dia nitena mondro hôpitaly. Dia tsy fantapantatra anao ve hoe dia izy? Izy ny mahalala ny tondran'olana azy teny météo nisy nentin'ny rangahy. Rehefa nanontaniana ity ankizy ity dia nilaza fa nandrahona ny amono azy ilay rangahy raha mitantara ny zavantranga ny tenany. Noentin'ilay olona teny amin'ny trano iray misy tohatra tsy lavitry ny météo Ampasapito izy. Tsy nanomeny andinidininy mikasika izany olona izany Aingonirina, tadidiny kosa nefa raha ny voalazany tamin'ny nenitoany ilay trano nitondrana azy. Ny nitondra azy teny amin'ny hôpitaly aloha ny nahameny fianakaviany omaly fa mbola tsy nametraka fitoriana izy ireo tamin'izany. 8 ihany moa ny toan'ity raharaha ity.